Miarabantsika rehetra indray ary manaraka ny zao fandarana mety toetry ny andro izao ary miaraba indrindra koa amin'ity na tantarantsika ity fetin'ny Pentecôte ity. Hozaraina amintsika indray ary ny toetry ny andro ho an'ny telo andro manaraka ao anatin'izay telo andro manaraka izay moa zany isika zao dia efa ao anatin'ny volonandro andro ririnina dia angatitsika foana aloha ny tontolo andro amin'ny ankapobeny ho an'ny telo andro manaraka fanahy izany ary dia ho maimaina avokoa ny toerana rehetrarehetra somary atanan'ny abe masoandro hatrany mibantoerana na dia somary mangatsika ary aty amin'ny atsimo atsinanany nosy no isy orana amin'ny ankapobeny ao anatin'izay telo andro izay. Ao anatin'ny izay telo andro izay ihany koa tsara marihana fa raha ho any any an-dranomasina dia mbola mitoetra hatrany ny filazana fa mahery ny ranomasina any atsimon'ny nosy any aty amin'ny manamorona ny atsimo andrefana ny nosy aty ny atsimo ary aty atsimo atsinanany nosy tokony hitandrona ny fampiasan'ny ranomasina indrindra fa ny latsinainy sy ny talata ny tolakandro moa dia arahana rivotra somary mafimafy izay ranomasina mahery izay ho an'iny faritra voalaza kiny. Hojerentsika amin'ny antsipireny avy hatrany toetry ny andro misy ny andian-javona zany faritra sasany amin'ny faritra avoatany indrindra moa fa aty amin'ny tapany atsimon'ny faritra avoatany ahitana orana tandrifin-drahona ny motsiraky ny atsimo atsinanana sy taolaniaro iny fa ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa raha ho an'ny rapitso ihany dia maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana nosy fa ny motsiraka atsinanana kosa ny motsiraky ny tapany atsimo faritra atsinanana mahazo ny vatovavy sy fitovinany atsimo atsinanana ka raha ty taolaniaro iny dia isorana malefaka iserana ihany izay motsiraka izay amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay moa dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 3 ny ambondrindra aty amin'ny faritra voatany. Ny motsiraka atsinanana kosa dia 3 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny motsiraka andrefana 2 ka hatramin'ny 3 degré celsius any andrefana zany no mafana indrindra 3 degré celsius ny faritra menabe sy ny faritra atsimo andrefana no ahitana izay. Toy ny toetry ny andro raha ho an'ny talata indray dia mbola maina hatrany manerana ny nosy misy tandrifin-drahona miserana hatrany aloha ny motsiraky ny fitovinany sy atsimo atsinanana iny fa ny ankoatr'izay dia ho maina mandraondraona ny faritra Naranjorofo sy ny faritra atsinanana. Raha ho an'ny maripana ho an'izay talata izay kosa dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 hatrany aloha ny aty amin'ny faritra voatany ny ambondrindra mangatsitsika 12 ka hatramin'ny 19 ny motsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy any hatrany no mafana indrindra zany hoe faritra betsiboka sy boeny ary menabe no mafana indrindra 30 degré celsius. Raha ny toetry ny andro ho an'ny lalarobia kosa indray ary dia mahazovahana ny tsy hodrivotra mangatsika zany hoe andrahona indray zany hihinana atsinanany avoatany amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny tolakandro dia misy orana malefaka aloha ny motsiraky ny vatovavy sy fitovinany ary atsimo atsinanana iny. Ankoatr'izay dia mbola hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana dia manodidina ny 1 ka hatramin'ny 4 ny aty amin'ny faritra voatany aty atsimo zany no somary mangatsitsika. Ny motsiraka atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 19 degré celsius raha toka 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy mbola ny faritra menabe sy betsiboka hatrany no ahitana ny ambony indrindra 30 degré celsius. Ny vaovao ankoatrin'izay ary dia ilazana antsika mpanaraka ny vaovao ho an'ny mety toetry ny andro ao amin'ny pejy Facebook ny Météo Madagasikara fa misy fiantona izay pejy Facebook izay noho ny piratage izay nahazo ny compte moa olazaina amintsika eo ihany miandalana eo ihany ny toyiny raha anaraka ny mety toetry ny andro vokarin'ny Météo Madagasikara zany ianao dia asaina hatrany anaraka izany aloha ao amin'ny tranokala ny Météo Madagasikara izay hitantsika eo amin'ny sary na koa hoe ny application mobile Météo Madagasikara. Dia makasitraka antsika indrindra nanaraka an'izay hatramin'ny farany manaraka indray ary veloma tompoko.